Mbola faly mianoana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray tenako amin'izao maraina vaovao izao. Izaho moa nitondra ny tenin'Andriamanitra dia ny lohahevitra antsika dia hoe ny famasinana. Fa alohan'izay rehetra izay dia andeha aloha isika hivavaka. Andriamanitra rainay io, rainay be fitiavana, rainay be hindrafo, rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tompo-tianay sy maminay ianao. Misaotra midera mankalaza ny elabe ny fitiavanao sy ny hindrafonao indray izahay. Misaotra anao fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana. Misaotra anao fa mbola nomenao fotoana izahay. Mbola navahanao tao anatin'ny maro. Handray teny fampianarana avy aminao tompo. Eny fa na dia izaho miteny izao ary dia fitaovana fotsiny ihany, fa ianao no hamolaka ny vavako toy ny efa mahay. Fanahy masonao ampiteny anahy Jesosy ary misy matoky hafa eto ianao. Io rehetra fa na tsy nambolen'ny tananao tompo dia aoka tsy ho ambinina, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, fa ianao no hanamasina anay tsirairay avy. Mankasitraka raiko. Amen. Andeha ary tsika hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko 2:20 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia irana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ary mipisorona namaly an'i Davida hoe tsy misy mofo fihinana ato amiko fa mofo masina ihany no ato. Ka raha mba nifady vehivavy ahay mantsy ny zatovo. Ary Davida namaly ny mpisorona ka nanao taminy hoe eny fa hatramin'ny atelony efa tsy niara-nitoetra tamin'ny vehivavy rahateo izahay. Ary tamin'izao niainga dia masina ny fanaky ny zatovo, ary na dia tsy masina aza ny lalàna dia ho hamasinina anio izy noho ny fanaka. Ary ny mpisorona nanome azy mofo masina fa tsy nisy mofo teo afa-tsy mofo aseho izay alainy teo anatrehan'i Jehovah mba hasiany mofo mafana tamin'ny andro nanesorana azy. Amen. Izaho indray ny tenin'Andriamanitra no jerentsika. Inona izany? Ny tiany ambara dia hoe ny famasinana. Famasinana, mila masina ny tenanao, mila manamaso teny eo anatrehan'Andriamanitra isika raha havana amin'ny alalan'ny fitondran-tena, amin'ny alalan'ny fomba atao rehetra. Mila hitan'Andriamanitra hoe masina ianao. Tsy voatery hoe andeha ho any am-piangonana ihany isika vao hoe masina. Tsy voatery hoe mankany am-piangonana foana. Misy ny olona mankany am-piangonana foana fa tsy masina izy. Misy ny olona mifady an'izao zavatra rehetra izao fa tsy masina, fa na ny vatantsika ary dia mila masina eo anatrehan'Andriamanitra. Mila masina eo anatrehan'Andriamanitra ny fomba fiainantsika, ny fomba amam-panao antsika. Aoka ho feno famasinana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Aoka tsy handeha amin'ny maha-olombelona antsika fa aoka tena hoe notefen'Andriamanitra ho an'i Davida manokana. Nanamasina ny tenany izy, tena nahavita hoe tsy nikasika vehivavy. Raha ny eny teo tsika nahavita tena tsy nikasika vehivavy izy fa tena hoe nanamasina ny tenany. Andeha hiady dia mila nitokana mihitsy izany izy hoe izy irery ihany. Tsy niaraka tamina vehivavy hafa, tsy niaraka na dia vadiny ary, fa tena hoe nanamasina ny tenany. Ka raha tena mitady fahamasinana izany isika, raha tena mitady ny fitahian'Andriamanitra dia aoka tsy fombafomba fotsiny ihany fa tena hoe hay hanamaso teny eo anatrehan'Andriamanitra, hay hitondra teny eo anatrehan'Andriamanitra. Masina ny vatantsika, tempolin'Andriamanitra ny vatantsika. Tsy natao hitoerana karazana zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mila mahafehy-tena. Io tsy hoe mahafehy-tena hoe amin'ny inona fa na amin'ny resaka filàna, amin'ny resaka fisotroana, amin'ny resaka fiainana.
mila masina eo anatrehan'Andriamanitra. Aza adino fa efa nofidian'Andriamanitra isika. Aza adino fa efa nosafidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro ianao. Efa nosafidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro isika ary efa vonona izy ny hanandratra antsika. Vonona izy ny hanamasina antsika. Tsy ny olo-masina irery ihany akory no afaka atao hoe masina, fa ianao io, ianao amin'io toeranao io afaka ho hamasin'Andriamanitra manokana ianao. Afaka ho ampiasan'Andriamanitra manokana ianao ho mpanompony. Andehana antsika hijery tenin'Andriamanitra ato amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2:1. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy ny nilatsan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pantekôsta sy ny toriteny nataon'i Petera tamin'izany. Ary noho ny tonga ny andron'ny Pantekôsta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano niangonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehitra afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izay rehetra isan'ny olona izany, ary samy feno fanahy masina izy rehetra. Amen. Samy feno fanahy masina izy rehetra. Ny andron'ny Pantekôsta, ny latsahan'ny fanahy masina. Tsy hoe toy ny Petera, tsy toy ny hoe mpianatra Jesosy irery ihany vao afaka hisy fanahy masina, fa na izaho na ianao afaka hitoeran'ny fanahy masina daholo isika rehetra. Afaka tena hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Aoka tena hianika amin'ny fanomponana azy. Tsy hionona fotsiny hoe izaho efa manompo an'Andriamanitra. Tsy hionona fotsiny hoe efa hitan'ny olona aty ivelany fa manompo an'Andriamanitra, fa andao tena hiditra lalina isika. Andao tena hiditra lalina ary tsy kristianina tapatapany fotsiny ihany. Ety ivelany manompo, fa ao anaty tsisy famasinana. Ka aleo hanamasin-tena eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ataoko hoe tsy mora ilay manompo an'Andriamanitra. Misy zavatra tena mila tandremana. Tsy hoe mitandrina isika, fa rehefa tafiditra ao anaty fanomponan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra manala an'izany toetra izany. Hain'Andriamanitra manala ireo fahalotoana ao anatinao fa afaka hanamasina anao izy. Afaka hanana fahamasinana eo anatrehany ianao. Afaka hanana fiainam-baovao eo anatrehan'Andriamanitra isika raha olona. Afaka matoky an'io Andriamanitra io isika, fa afaka manamasina antsika izy. Afaka manandratra antsika izy. Afaka ho ampiasaina ianao. Tsy Petera ihany, tsy Jaona ihany. Tsy ireo olona hoe nanaraka an'i Jesosy tamin'ny andron'i Jesosy ihany no afaka ho feno fahamasinana, fa na izaho na ianao. Isika rehetra dia afaka tena hoe hanehoan'Andriamanitra ny fahamasinana. Aoka hanamasina ny tenantsika isika, te-polon'Andriamanitra ny tenantsika. Aoka tena ho feno fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy fizahazahoana, tsy ety ivelany fotsiny ihany. Tsy hoe mivavaka raha be dia iny koa afa hivavaka. Tsy hoe mivavaka raha koto dia iny koa afa hivavaka. Fa andeha tena hanolo tena ho an'Andriamanitra. Andeha tena hanamasina ny amintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo tsy nentina ataontsika rehetra afaka mamela. Afaka manangana anao olom-baovao indray Andriamanitra. Afaka tena miasa, miditra lalina, miditra ny sehatra hatramin'ny bitika indrindra amin'ny fiainanao, hatramin'ny lehibe indrindra. Afaka manangana anao izy. Afaka mampiasa anao izy. Afaka hiditra an-tsehatra amin'io olana izay mianjady aminao io izy. Fa andehantsika hanamasin-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Andehantsika hanolotra ny amintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hamasiny ny tenanao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fifadikanana, amin'ny alalan'ny fanatitra. Tsy voatery hoe mankany am-piangonana foana ihany hitan'Andriamanitra ny adinao.
Hitan'Andriamanitra ny adinao io raha vavy, hitan'Andriamanitra ny adinao io raha nadahy. Hitany ny etaetaponao ety ho masina. Eny, misy amintsika tsy lasa mankany am-piangonana. Misy amintsika tena tsy mahavita manatrika fotoam-bavaka kosa fa nomen'Andriamanitra fotoantsika. Nomen'Andriamanitra olontsika. Nomen'Andriamanitra ity fitaovana ity tsika. Ny telefaonina moa izany. Efa hita ato anatin'ity daholo misy vavaka afaka arahantsika ato. Misy fampianarana be dia be afaka arahantsika ato ary nahazo tombony bebe kokoa tsika rehetra. Fa ny zavatra ilain'Andriamanitra dia ho feno fahamasinana antsika. Zavatra ilain'Andriamanitra dia tena ho matotra ara-panahintsika. Ary tena hoe tsy hoe amiko manokana izao dia hoe tsy ato ivelany fotsiny hoe miasa aty an-tany lavitra aty izaho dia mitady ny fanahin'Andriamanitra. Miasa aty an-tany lavitra aty izaho dia matahotra dia lasa manaraka an'Andriamanitra. Fa matoa tonga aty. Matoa efa nosafidian'Andriamanitra dia mino aho. Matoa efa tena manafaka izy. Afaka manafaka anao izy. Afaka miasa amin'ny fiainanao izy. Afaka mitondra fahazavana. Fa ny ilainy andao hanamaso teny eo anatrehany. Andao tsika tena hoe hanamaso teny eo anatrehan'Andriamanitra. Dia andeha hanamaso teny eo anatrehan'Andriamanitra foana. Aoka tena ho masina eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny amintsika manontolo. Tsy hoe an-tany lavitra ianao dia hivavaka. Tsy hoe misy olana ianao dia hivavaka. Fa andeha tena hanolotra ny amintsika. Andeha hanamasina ny tenantsika, hanamasina ny fisainana, hanamasina ny fitondran-tena. Afaka miditra ny sehatra eo amin'ny fiainantsika io ny Andriamanitra rehefa masina isika. Afaka manao zava-mahagaga izay tsy takatry ny saintsika ny Andriamanitra. Izy mahay ny zavatra rehetra. Izy mahay ny zavatra rehetra. Ary rehefa masina isika, afaka manasitrana, afaka miasa amin'ny zavatra, afaka manao fahagagana. Andeha ny antsika. Andeha hijery tenin'Andriamanitra indraindray isika. Mbola ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany. Asan'ny apôstôly, toko 13, andininy 1. Misy sora-mandry kely eo ambony. Arahantsika mamaky. Ny nahasitrana an'i Petera ilay lehilahy naleha tongotra sy ny torin-teny nataony tamin'ny olona. Ary Petera sy Jaona niakatra eo amin'ny kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay nipetraka isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly. Ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Noho ny nahita an'i Petera sy Jaona efa hiditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe, mijery anay dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azy zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanana ankavanana ralehilahy ka nitsangana. Amen. 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 Rehefa misy fahamasinana ao anatinao, vitantsika raha olona. Vitantsika. Maninona moa Petera sy Jaona ny afaka manasitrana ny malemy? Nisy fahamasinana tao anatiny. Nisy fahamasinana Jesosy niasa tao anatiny. Niasa tao aminy Jesosy. Nanamasina azy Jesosy. Efa nanolo tena ho an'Andriamanitra izy. Nanamasina ny tenany ho an'Andriamanitra izy ary nampiasan'Andriamanitra manokana. Mino an Jesosy mino ianao an Jesosy fa raha masina eo anatrehan'Andriamanitra ianao na ianao anio arany afaka mivavaka ho any ankohonana anao. Raha misy olona marary ivavahanao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana hozy izy Petera amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay zava-mahagaga Andriamanitra. Fa ny zavatra ilainy dia ianao miaraka aminy. Ny zavatra ilainy dia ianao miaraka aminy, tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy
tsy antery fa tena hoe efa nosafidiany tamin'ny toerana izay misy antsika io tsika. Efa nosafidiany tamin'io toerana misy anao io, tamin'ny mampanonta anao, tamin'ny enao mahenao anao io no nisafidianan Jehovah anao. Fa tsy hoe za efa lasa mpanankarena be vao nividian'i Jehovah, za efa lasa mpanankarena be vao namasian'i Jehovah. Tsy izany. Za tamin'ny mbola feno fahotana, za tamin'ny mbola feno adalàna no safidiany indray. Tsy avy antso marina hozy izy fa mpanonta mba hibebaka. Fa nefa kosa rehefa niala tao amin'ny onta dia tena hoe nanamasina ny tenako. Hanolotra ny tenako an'Andriamanitra. Hanolotra ny amiko manontolo ho azy irery ihany. Izy ny tena hoe ho rehare. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa tena hoe aoka ho masina eo anatrehantsika. Aoka ho mendrika eo anatrehany. Ho feno famasinana hatramin'ny fiakanjony. Na io fiakanjontsika io ary dia mila masina eo anatrehan'Andriamanitra. Na io fitenitsika io ary dia mila masina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy any am-piangonana ihany tsika rahavavy, tsy any am-piangonana ihany tsika ranadahy, tsy any ihany tsika vao mila masina, tsy any ihany tsika vao mila hoe andeha hanamaso tena indray fa Alahady rapitso na Sabotsy rapitso dia andeha hivavaka dia mila manao zipo lava be. Tsia, Andriamanitra dia miasa ao anatinao ao foana amin'ny fotoana rehetrarehetra, na aiza misy anao. N'inona inona olana hatrehanao, n'inona ady hatrehana, matokia manana finoana fa eo Andriamanitra. Fa ny zavatra ataontsika, mila ataontsika manamaso tena, masina eo anatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra, mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mila fizahazahoana, tsy mila dera. Andriamanitra mahita ny ao anatinao. Andriamanitra mahita ny mombanao. Aza rarahiana izay feon'olona any ivelany, aza rarahiana feon'ireo mpanenjika mpankahala, fa aoka hiroso hatrany. Efa nanolotra ny aminao amin'i Jesosy ianao. Aoka namasina ny tenantsika tsika. Aoka namasina ny fivavakantsika, namasina ny fontsika isan'andro. Mila famasinana ny fo, mila fahadiovana ny fo. Hanadio ny fontsika Andriamanitra, mila diovina, mila manala an'ireo karazana aretina ao anatin'ny fonao ianao. Raha te hahita famasinana, esorò ny loto-po, esorò ny fiatsaram-belatsia, esorò ny lonilony, fitaka lainga. Andeha hanolotena ho an'Andriamanitra. Andeha hanamasina ny vavantsika ho an'Andriamanitra. Andeha hanamasina ny fisainanao ho an'Andriamanitra. Andeha hanamasina ny fieritreretanao ho an'Andriamanitra. Eny fa na dia zavatra tsy araka ny eritreretintsika ary dia aoka ho masina indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Hatramin'ny kely indrindra amin'ny fiainanao. Efa nosafidian'Andriamanitra ianao. Efa nosafidian'Andriamanitra za. Efa nosafidian'Andriamanitra tsika. Eny fa hatramin'ny ankohonana antsika ary. Aza manaiky raha tsy voataonao amin'ny Kristy. Aza manaiky. Aza mitsahatra mivavaka. Mety mbola betsaka ny ankohonana antsika mbola ao anaty ady. Mbola ao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa andeha hivavaka ho an'azy ireny. Tsy mitsahatra mitondram-bavaka. Andriamanitra mihaino ny fitaraina antsika. Andriamanitra mihaino ny vavaka izay ataonao. Ary Andriamanitra avo petraka fa iva fijery. Mihaino izy. Rehefa mitaraina aminy tsika dia mihaino izy. Rehefa miresaka aminy tsika dia mihaino izy. Rehefa mifandahatra aminy tsika dia eo foana izy mihaino antsika. Tsy irery ianao. Tsy irery ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Aza matahotra fa ho avahan'Andriamanitra ny mpanompony. Fa andeha hanamasina ny tenantsika ao anatrehan'Andriamanitra. Andeha tsika hanamasina ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hanolotra ny amintsika eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Aza mety hivadika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny harena, amin'ny alalan'ny olana. Andeha
hitoetra, handeha hifikitra amin'Andriamanitra, tsara miaraka amin'Andriamanitra. Feno fahasoavana, feno voninahitra, Andriamanitra irery ihany ny ahy. Andriamanitra irery ihany ny tantana. Andriamanitra mahay mandamina ny zavatra rehetra. Matokisa fotsiny azy. Omeo sehatra malalaka amin'ny fiainanao izy. Omeo sehatra, aleo izy mipandray anjara fototra amin'ny fiainantsika. Aleo izy niasa hanatanteraka ireo karazana fanahy mihelohelo ao anatinao ao hoe resy. Aza vela azo laky izany fa omeo lapa ao anatin'ny fonao Andriamanitra. Omeo anjara toerana lehibe ao anatin'ny fonao Andriamanitra. Tena hoe ataovy namanao akaiky, ataovy meheran-ny anao. Raha mbola misy ambonimbony kokoa noho izay ara dia omeo anazy ny toerana sahaza anazy ao anatin'ny fonao. Fa mana-masina tena. Hamasino ny tenanao. Aza miandry rapitso tsika vao hoe handeha hivavaka. Aza miandry rapitso vao hoe handeha hibebaka. Fa izao dia izao. Andao hanolotra ny amintsika ao anatrehan'Andriamanitra. Andao hanolotra ny ankohonanantsika ao anatrehan'Andriamanitra. Andao hanolotra ny firenentsika ao anatrehan'Andriamanitra. N'Andriamanitra tsika. Efa novidiany tao anatin'ny maro izaho. Novidiany tao anatin'ny maro ianao. Nosafidiany tao anatin'ny maro ny ankohonananao. Ahoana? Hain'Andriamanitra tao nanome ny fanahy masina amin'ny Petera Jaona. Hain'Andriamanitra tao koa ny manome ny fanahy masina aminao. Afaka miasa ao anatinao izy. Afaka mampiasa anao izy amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika. Matokia azy. Matokia azy fotsiny dia aleo izy hiasa. Aleo tena hitoetra. Azo laka ao anatinao izy. Fa ny zavatra rehetra dia mana-masiny ianao tena. Hamasiny ny fivavaka. Hamasiny ny fanatitra izay ataonao. Na mba hoe hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra ny amintsika manontolo. Izay ny teny fampianarana izay ndrenesintsika teto. Andeha mbola hisaotra an'Andriamanitra, hidera, hanome voninahitra ny anarany. Noho ny amin'izay teny kely fohy izay. Fa misy mahatoky fanandray izay sahaza azontsika. Andeha ary hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy Tompontsianay sy maminay ianao. Misaotra midera mankalaza ny halehiben'ny voninahitra ao sy ny fitiavanao izahay. Misaotra anao fa nomenao teny fampianarana avy aminao. Misaotra fa na dia izaho nataonao hampita ny hafatra raha dia nandray fampianarana Jesosy io. Raha nisy tsy nentana ataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia hifonako eto anatrehanao izany. Hibebahako. Diovy amin'ny alalan-dranao izay Jesosy aho. Sasao madio mba ho afa-keloko ary diovy mba ho afa-pahotana. Teo anatrehanao no nanotako. Teo anatrehanao nanaovako tsy nety. Efa novanao olom-baovao aho. Misy matoka fa ianao hiasa hitantana anay tsirairay avy. Tompo, hamasiny eo anatrehanao izahay. Hamasiny eo anatrehanao fitondran-tenanay. Mangataka an'ilay fanahana fahamasinana avy aminao izahay Jesosy aho. Mba tena hoe hitoetra, ho masina, ho mendrika eo anatrehanao. Ary tsy hiala ninina fizahan-toetra mianjady aminay Jesosy aho. Dia tena hitoetra nompo anao. Tsy hoe aty an-tany lavitra aty ihany izay no manamaso tena ho anao. Tsy hoe tsy ho anilan'ny fianakaviana ihany izay manamaso tena ho anao. Fa efa nisafidy ny hanompo anao. Efa nandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay izahay. Ka aoka, tena hananjara toerana lehibe ao anatinay ianao. Mino matoky Tompo fa ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ianao ny ihany ankohonananay. Ianao hitantana anay n'aiza n'aiza Jesosy aho. Toerana. Ianao ny anadà rahavavy amin'izao teny fohy avy aminao izao dia misy matoky fa hiasa ianao. Hanamasina an'izy ireo, hanavaka anazy ao anatin'ny maro. Ary tena ho feno fitahiana avy aminao, ho feno fahamasinana avy aminao.
tsy ho rava amin'ny zavatra hafa finoana izay anananay fa tena hanandratra anay ianao Jehovah Andriamanitra. Aoka hitoetra ho masony eo anatrehanao hatrany hatrany izahay. Apetraka feno eo ambany fitahianao sy fiarovanao ary ny fitantananao ny fiainanay. Ireo rahavavy anadary rehetra dia ampaherezo eo ambany fitiavanao, eo ambany famindraponao. Dia rahalaza ary voninahitra dia ho averiko aminao, fa ny fiadanana kosa Jehovah Andriamanitra dia aoka hitoetra aminay tsirairay avy indray. Mankasitraka raiko tsara indrindra, omeko anao ny dera sy laza. Misaotra Jesosy. Amen.
Anandamani, Anandamani,